Ampifaliana tanteraka indray no ionana amintsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao izay hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho antsika. Andehitsika hanao vavaka alohan'ny hijerentsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Ray Masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorana aminao izahay noho ny fahasoavana izay ataonao aminay, noho ny famindrapo izay hitehirizanao anay. Ankehitriny izay dia mangataka ny fanahinao masina hiasa aminay, ka ny teninao izay ho raisinay dia ho tonga fanilo ho fanazavana ny lalanay ho amin'ny fiainana izay tianao homenanay tsirairay avy. Ary izany ane Jesosy io dia hiteraka fifaliana ihany koa eo amin'ny fiainanay. Tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy ny vavaka. Amen. Ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra no resahantsika indray amin'izao fampahirezana izao. Inona moa no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Nandray ny fahafatesana dia resahan'ny olona hoe zao ataona fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Nandray ihany koa makamin'ny zavatra mampalahelo dia tononona izy ireny hoe sitrapon'Andriamanitra. Kanefa rehefa jerena ny soratra masina, dinihana izay voambarana, dia tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny hafatesan'ny olona. Milaza an'izany moa izy any amin'ny bokin'ny Ezekela 20, ny 7:20, ny 2:20, dia samy milaza Andriamanitra fa na inona toe-javatra mahatonga fahafatesana eo amin'ny olona dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Malahelo Andriamanitra rehefa maty ny olona fa tsy hoe sitrany izany fahafatesana izany. Andeha amaky ny anankiray amin'ireo andininy anankiroa ireo isika araka ny bokin'ny Jeremia 20:20. Ezekela 20:20. Ezekela 20:20 no raisitsika. De vakitsika ohatra ny 9:20. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Eto zany de voafaritra mihitsiny fa na dia jiolahy na dia ratsy fanahy aza dia tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesana izy ireny. Malahelo Andriamanitra satria la aina izay tao aminy dia pondra fahafatesana, de malahelo Andriamanitra. Andao ary jerentsika ny sitrapon'Andriamanitra araka ny filazantsarany Jaona 9:7, ny 7:30. Filazantsarany Jaona 9:7, ny 7:30. Inona ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Filazantsarany Jaona 9:7, ny 7:30. Ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako iso very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapony izay naniraka aho i Jesosy dia ity: ny tsy hamelako iso very izay rehetra nomeny ahy. Engane ianao, izao, isika rehetra dia hanaiky ho an'i Kristy, hanaiky ny fitariany. Ary rehefa azontsika, rehefa eo aminy isika, rehefa izy no monina aty amintsika ary sika eo aminy, dia tsisy avelany ho very izay rehetra azy. Ary akoatran'le hoe tsy avela ho very, raha mitranga ny fahafatesana dia hoy izy hoe ary atsangako indray izy amin'ny andro farany. Atsangako amin'ny andro farany izy. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy ny fahafatesana. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amonjena ny lehilahy sy ny vehivavy ho amin'ny fanjakany mandrakizay. Ny 50 dia mbola very indray mandeha ty sitrapo ity.
fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrak'izay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ny tena sitrapon'Andriamanitra mazava eto dia ny ahafahantsika rehetra mijery an' Jesosy, ary amin'ny fijerenan'i Jesosy nanaiky ho faty ho antsika teo ambony hazo fijaliana dia ovana sy afindrany ho amin'ny fiainana mandrak'izay isika satria mino azy, mijery azy ka mino azy. Ny mijery manko dia mitondra fahalalana, fa ny finoana kosa mitondra famonjena. Ny mijery dia manjary mahay mamantatra hoe ity zany ny marina, ity ny diso, ity tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa ity no araky ny sitrapon'Andriamanitra. Izao ny sitrapon'ny raiko dia ny azahoany zay rehetra mijery. Aoka rantsika ampiasa izay zavatra rehetra azahoantsika mahita ny fahamarinana, fa zay rehetra mahita ny fahamarinana dia mahita an'Andriamanitra. Zay rehetra mandray ny fahamarinana dia mandray an'Andriamanitra. Koa rehefa tsy fahamarinana ny zavatra hitako, rehefa tsy fahamarinana ny zavatra ataoko, dia dikan'izay dia hoe tsy mandray an'Andriamanitra. Fantatsika tsara manko fa hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fahamarinana dia misy zavatra dimy loha azo faritana. Ny Andriamanitsika telo zay iray, ny Andriamanitra ray marina, Jaona 7:7-20 dia antsoina amin'ny hoe ray marina Andriamanitra. Jesosy ihany koa dia antsoina hoe fahamarinana, filazantsarany Jaona 4:20-1 dia tahaka izany ihany koa ny fanahy masina dia antsoina hoe fanahin'ny fahamarinana araka ny filazantsarany Jaona 4:1-7. Reo le anankitelo izay marina fahamarinana. Ny anankiroa dia ny lalàna, ary ny fahadimy dia ity tenin'Andriamanitra ity. Koa rehefa mandray ireo fahamarinana ireo isika, rehefa mandray ny marina isika dia mandray an'Andriamanitra. Izao no azahoany, izao no hevitr'Andriamanitra, izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrak'izay. Zavatra anankiroa no takiana amintsika, andeotsika hijery an' Jesosy. Ny zavatra faharoa, andeotsika hino azy. Fa inona ary ny tombontsoa amin'ilay hoe mijery? Andao vakitsika ny Hebreo 12:20. Ny Hebreo 12:20. Ny Hebreo 12:20, ny 2. Inona ny tombontsoan'ny fibanjinana an' Jesosy sy ny fijerena azy? Hebreo 12:20, ny 2. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloana, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny tombontsoa antsika amin'ny fijerenan'i Jesosy dia manjalasa izy no manefa ny zavatra tokony ho ataontsika, tahaka an'ireo zanak'Israely tany anefitra rehefa nijery an'ilay menaranana sandratra, menarana varahana na sandratra, na dia voakaitra aza dia ny herin'ny fibanjinana nanjary nahasitrana. Ngamitsika mieritreritra hoe menarana varahana na antony Mosesy iny ve dia haravan'ny poziny menarana, rehefa ao aminao ny finoana dia harava ho azy izany hery ny pozina izay manimba makany amin'ny fahafatesana izany. Zay ny tombontsoany hoe mijery. Ny Kristy, ilay mpamonjy mihitsy no manatanteraka an'ilay izy. Betsaka ny fanandramana resahana ny amin'izany hoe mijery an' Jesosy tompon'ny finoana sy ny mpanefa azy. Mijery ny Sadraka, Mesaka, Abednego, nateo aza ny lelafy ny lelalela sy ny nafanaina impito dia nijery an' Jesosy izay tompon'ny finoana,
tahaka izany ihany koa Daniela rehefa natsipy tao andavaky ny liona nijery an'ilay Andriamanitry ny mpaminany izy ka tsy natahorany ny didiny mpanjaka ho atsipy an'ny lavaky ny liona. Betsaka ny tombotsoan'ny fijerena an Jesosy ho amin'izao famonjenantsika izao. Ny faharoa le hoe mino. Ny atao hoe mino dia manatanteraka izay ambara ny tenin'Andriamanitra, mapiatra izay lazainy eo amin'ny fiainana. Rehefa nyteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ateriny zanakao dia nateriny, tsy niambamba, tsy nisalasala, tsy nametram-panontaniana, tsy niadyvarotra hoe nahoana ny zanako no ateriny, fa dia nakato. Ny mapiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny tsy fisalasalana, izany no sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahafahantsika mijery an Jesosy ary mino azy ho fiainana mandrakizay. Ny mino dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha toko sy andininy vakitsika farany ny Titosy toko 7, ny bokin'ny Titosy toko 7 ary ny andininy 9. Titosy toko 7 ary ny andininy 9. Mahatoky zany teny izany ary zany zavatra izany dia tiako hintomponao mafy mba ho tandreman'izay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara, sady tsara no mahasoa ny olona izany zavatra izany. Mahatoky izany teny izany ary izany zavatra izany dia tiako hintomponao mafy mba ho tandreman'izay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara. Aoka zany izay mino an'Andriamanitra anao asa tsara, ho tandreman'izay mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara. Ary eto moa Paoly dia manitrikitrika ho an'ny Titosy fa tokony hitomponao mafy, izany hoe anao asa tsara noho ny finoana an'Andriamanitra izany. Dia ny tombotsoany ozy izy, sady tsara no mahasoa ny olona izany zavatra izany, sady tsara no mahasoa atsika ny fananana izany finoana izany. Rehefa manana finoana isika dia afindra hiala ao amin'ny fahafatesana mahakamy fiainana. Ny fiainana mandrakizay dia ao amin'ny Jesosy no ananana azy. Koa dia tian'Andriamanitra isika alala ny tena sitrapony dia ny ahafahantsika mijery azy sy mino azy ho fiainana mandrakizay. Andriamanitra anie hitondra ero atsika amin'ny alalan'izany tenin'ny filazantsara izay noraisina sy nomeny ho atsika izany. Andehantsika anondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka. Tsy mitsahatra misaotra anao zay Andriamanitra no ny anomezanao anay ny tombontsoan'ny fiainana, indrindra ampahafantarinao ny amin'ny sitraponao. Tsy ny fahafatesana no sitraponao anay, fa ny fijerenan'i Jesosy Kristy sy ny finoana azy ho fiainana mandrakizay. Izany no sitraponao Andriamanitra. Ary aoka izany sitraponao izany ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Izany sitraponao mahitsy izany dia ho tanterahanao aminay. Tompo malalo ampidinao aty anatinay fanahinao masina, azahoanay miazona izany sitraponao izany, azahoanay ny famonjena. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaratsoanao Jesosy eo. Amen.